Taorin'izay fivoriana teny Ivato zay dia tsy nisalasala fa dia namosaka nevo ny Ankolafy Ravalomanana nambaran'ny mpitarika izany Ankolafy izany ary fa tsy nirehitra no nanao sininy fifanarahana politika teny Ivato teny ary isan'ny namafesin'izy ireo ihany koa moa ny fandikanan'ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena izay no andraisan'izy ireo ny fifanarahana politika sy ny zava-nisy teny an-toerana. Fehi-kevitra tsy niarahany besin'ny maro nanapaka no nivoaka omaly teny amin'ny Centre de Conférence Internationale le Ivato. Miendrika fioaram-pefy mibaribary amin'ny lalàna vela ihany koa ny ao anatiny. Io ny fijerin'ny Ankolafy Ravalomanana ny fionana na ny conclave izay nikarakarain'ny FFM, ny komity mpanara-maso mpanatanteraka, ny tondrotra ary ny mpitandro ny filaminana. Ny zavatra ny fanapahana hevitra tao dia tsy consensuel. Nefany ny tondrotra dia milaza fa ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisina dia tokony ho consensuel amin'ny signataire ny feuille de route. Faharoa, ny zavatra andresana tao dia ohatrany midika hoe fangatahana fioram-pefy amin'ny fararahana ny lalàna velona izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena satria fangatahana ny CES anova ny fanambarana izay nataony tamin'ny fahatelon'ny volana Mai lasa teo. Nefa ny didy navoaka ny CES dia mazava tsara ao anatin'izany didy izany milaza hoe irrévocable, non susceptible de recours. Mahatoky ny fahaleovantena sy ny fahendren'ny CES ny Ankolafy Ravalomanana amin'izay mety ho fanapahan-kevitra hivoaka rapitso. Mouvance Ravalomanana dia mahatoky ny fahendren'ny CES ary mahatoky fa anendrindray any Madame Lalao Ravalomanana ho kandidaty ny Mouvance Ravalomanana amin'ny fifidianana izay ho atao amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana Jolay. Mihitsy mahatoky izany zay satria mahafeno ny fepetra rehetra takiany lalàna sy indrindra ihany koa ireo antsoina hoe fifanarahana iraisam-pirenena izay nandraisan'ny Madagasikara anjara mahatoky ny fampiarana izany zay eto amin'ny tany sy firenena. Ka raha sanatria mandeha ny filazana hoe fanambarana vaovao na didy vaovao ny marimarina kokoa avoaka ny CES ka hoe tsy ho lany ny kandidaty atolotry ny Mouvance Ravalomanana dia Ramatoa Lalao Ravalomanana dia tsy maintsy andray fepetra izay mbola lazaina aminareo ihany amin'ny manaraka. Nilaza ny andefa taratasy amin'ny CES ty Ankolafy politika ty. Mikasa ny anaitra ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa ny Ankolafy Ravalomanana. Ilaina ho izy ny fiaraha-miasa amin'ny firenena-kafa kanefa mila zaina ny fiandriana pirenena sy ny safidin'ny vahoaka malagasy.